hôpitaly miaramila Soavinandriana dia notokanana tamin'ny 13 Aogositra 1970 ny mpanjakavavy Ranavalona fahatelo no niarana nokana azy tamin'izay niaraka tamin'ny Prime Ministre Rainilay Arivony. Raha ara-tantara ny tena natsoina hoe trano fitsaboana marary moa tamin'izany dia nanomboka teo Analakely eo amin'ny biblioteka municipale amin'izao fotoan'izao io fa noho ny tsy fetezana hygiène raha ny filazantsika azy ankehitriny dia nitady tany ny missiona anglisy natsoina hoe London Missionary Society dia natolotry ny mpanjakavavy azy ireo ity toerana misy ny hôpitaly Soavinandriana ity hatramin'izao. Raha ny marina dia niarahan'ny missiona anglisy sy ny missiona norvégiana ny fanorenana ny trano sy ny fanombohana ny fitsaboana tamin'izany fotoana izany ka ny Dr Fenn no ny tantana voalohany indrindra io antsoina hoe trano fitsaboana i Soavinandriana io izay notokanan'ny mpanjakavavy Ranavalona fahatelo. 5 taona taty aorianan'izay dia fantatritsika fa tamin'ny 1970 dia tonga ny mpanjana tany ary dia noraisina arak'izany koa ny trano fitsaboana i Soavinandriana dia lasa hôpitaly kolonialy izy zany nanomboka ny 1720 taty aorian'indrindra tamin'ny taona 1750 sy 1790 dia natsangana io trano farany eo lehibe manana rihana 5 io ary rehefa vita izy tamin'ny taona 1370 dia notokana ny filohan'ny repoblika tamin'ny fotoan'andro Andriamatoa Philibert Tsiranana. Tamin'ny taona 1770 sy 1790 no nivadika ho fitantanana malagasy ny hôpitaly ny Soavinandriana ka lasa natsoina indray hoe hôpitaly militaire. Zay zany nahatonga azy hôpitaly militaire. Rehefa tonga ny fahaleovan-tena taloha kely ny fahaleovan-tena dia natsoina izy hoe hôpitaly Girard Aérobik fa tamin'ny 1770 sy 1790 izy no natsoina hoe hôpitaly militaire ary ny tantana azy tamin'ny fotoan'andro malagasy voalohany dia ny professeur Kapisy Jules Flaubert. Tamin'ny taona 20 no tantan'ny dokotera miaramila voalohany ity hôpitaly miaramila ity dia ny médecin général razanaparany Janot ary tamin'izay no nitondrany ny anarana hoe centre hospitalier de Soavinandriana mandrak'androany. Zay zany ny momba ny tantarany ity hôpitaly miaramila ny Soavinandriana ity. Ao anatin'ny fanavaozana sy ny fanamboarana ny rafitry ny tafika malagasy tsika amin'izao fotoana izao dia manaraka an'izany fanavaozan-drafitra zany raha teo ny sampandraraha-pitsaboana miaramila izay isin'ny hôpitaly miaramila ny Soavinandriana. Raha bangona zany dia efa ho 30 taona zany zao 20 taona raha tena marina ny hôpitaly ity hôpitaly ity zay azo lazaina fa hôpitaly voalohany teto Madagasikara. Zavatra tsara marihina koa rehefa ninjay naorina hôpitaly ity zany dia teto ny antombohan'ny antsoina hoe fampianarana ho dokotera voalohany dia ireo missionnaire anglisy missionnaire norvégiana ireo no nampianatra izany fianarana fitsaboana zany fa rehefa avy eo nanamboatra hôpitaly vaovao indray ny fanjakana malagasy tery Akadinandriana dia niova tery Akadinandriana ny hôpitaly fampianarana ireo mpianatra ho dokotera fa ny andihany voalohany zany dia teto amin'ny hôpitaly Soavinandriana no nampianarana voalohany ny fampianarana fitsaboana. Ny tsara ho fantatritsika koa dia ny ity hôpitaly miaramila Soavinandriana ity no nahazo voalohany indrindra natolotry ny filohan'ny repoblika tamin'ny fotoan'andro dia ny amiral Didier Ratsiraka ny antsoina hoe scanner ary amin'izao fotoana izao dia misy fomba fitiliana aretina sy fomba fitsaboana
maro samihafa manaraka ny fomba moderna sy ny teknôlôjia médikaly avolenta eto amin'ny hôpitaly, toy ny fitsaboana amin'ny lafiny endoscopie zany, na koa hoe teto amin'ny hôpitaly ty koa no ny santarana voalohany ny fandidinan'ny fo sy ny manodidina ny fo rehetra, ka ny taona 4,790 no nanomboka voalohany zany teto Madagasikara, ary hatramin'izao dia ny hôpitalin'ny Soavinandriana irery no afaka mandidy ireo manana fahasamponana, zaza manana fahasamponana azy latsaky ny 5-10 taona zay misy an'io aretin'ny fo io zany sy ny manodidina azy dia tsaboana amin'ny fandidina. Efa ho 5-20 taona zany no nanaovana izany fandidina ny fo sy ny manodidina azy zany. Amin'izao fotoan'izao isika dia miditra tsikelikely amin'ny antsona hoe fandidinan'ny fo misokatra, zany hoe chirurgie cardiaque à cœur ouvert, efa miditra tsikelikely amin'izany tsika, ka miaraka amin'izany koa raha teo ny fanofanana ireo mpitsabo sy mpitsabo mpanampy ny manodidina ny momba ny fandidina rehetra mba ahafahantsika mandroso tsikelikely amin'izay fitsaboana sy fandidinan'ny fo à cœur ouvert zay. Rehefa natsoina hoe centre hospitalier de Soavinandriana ny ty toeram-pitsaboana eto hôpitaly Soavinandriana ty, ary rehefa noraisin'ny dokotera miaramila malagasy izy dia ny fitantanana rehetra na any amin'ny fandrarahany zany na any amin'ny lafiny ara-teknika sy ny any amin'ny fitsaboana ary ny fitsaboana mpitsabo mpanampy dia miaramila no mitantana sy mitondra izay mampandeha ny hôpitaly zany. Ary miaraka amin'izay koa nanomboka tamin'izany no efa nanomboka nanana ny lenta amin'ny mahôpitaly universitaire azy ny centre hospitalier de Soavinandriana, sady hôpitaly miaramila izy zany tantanin'ny miaramila ny sampandraraha-pahasalamana miaramila no manana lentana hôpitaly universitaire, satria tonga miofana eto daholo na ireo mpianatra ho dokotera any amin'ny lafiny ankapobeny aloha, fa indrindrindrindra koa ireo izay miofana manokana ho zadrarana le antsontsika hoe ho spesialista amin'izany fiofanana amin'ny lafiny ara-pitsaboana zany.